Ivadika tanteraka ho any amin'ny pejiny toe-karena indray kosa isika 4 miliara ariary ny vola very tokony hiditra amin'ny kitapom-bola ampanjakana. Io no feny raha ny tatra izay natao mikasika ny fiovana izay hita amin'ny fahatseranana amin'ity taona 2022 ity. Misy ny fampianana ireo aba hatramin'ny 8 isan-jato ao anatin'ny teti-bola ampanjakana 2022 sy ny teti-bola ampanjakana izay nasipanitsiana 2022. Tatra nataony fahatseranana tetsy amin'ny chambre de commerce tetsy Antaninarenina tamin'ity androany ity teo amin'ny sariny Mamy Rasoaneva. Mitentina 4 miliara ariary ny vola very tokony hiditra amin'ny kitapom-bola ampanjakana avy amin'ny fahatseranana koa ny douane. Antony nisy ny fampianana ireo aba sasansasany manome vahana ireo mpandraharaha malagasy. Nampahafantarina androany tetsy amin'ny chambre de commerce Antaninarenina ny mahakasika an'izany miaraka amin'ny fanolorana ny mahakasika ny teti-bola ampanjakana izay nasipanitsiana 2022 sy ny teti-bola ampanjakana 2022 izay nivoaka ny 7 desambra 2022 tao anatin'ny lalàna laharana 2022 tsipika 8/2020 ny teti-bola ampanjakana izay nasipanitsiana. Nisy ny fiovana izay hita manome vahana ireo mpandraharaha ary tokony ho fantatr'ireo mpandraharaha ihany koa ny mahakasika an'izay teti-bola ampanjakana izay. Araka ny fanao isan-taona moa zany dia miara-miasa amin'ny chambre de commerce ny asa mpandraharahan'ny fahatseranana amin'ny fanolorana zany ny asa fanazavana momba ny loi de finance rectificative 2015 izay nisy fiovana vitsivitsy ary koa loi de finance initiale 2016 ahafahan'ireo mpandraharaha ny androany moa zany ny mpandraharaha PMI PME ny androany maraina mahafantatra hoe inona ny fiovana ao anatin'izany lalàna zany ary inona ny mety hoe ataoko hoe politique générale apetraky ny fahatseranana malagasy ao anatin'izany loi de finance zany. Misy ny tombontsoa izay azon'ireo mpandraharaha ao anatin'izay teti-bola ampanjakana na sy mpanavaozana izay nampahafantarina mba hiomanan'ireo mpandraharaha mpanafatra sy mpanondrana entana ihany koa. Mazava ho azy fa misy tombontsoa ho an'ny mpandraharaha izany zavatra zany satria mba mahafantatra zareo hoe inona ny ataoko hoe entana azo afarana moramora ao anatin'ny zany lalàna zany ary koa inona ny mety hoe ataoko hoe tombontsoa amin'ny resaka fikirakirana sy fijerena ireo lalàna miova ahafahan'zareo miomana zany mba tsy ho ataoko hoe tapohana amin'izany asa fandraharana zany ho an'ireo olona mpanafatra sy mpanondrana entana eto Madagasikara. APEI na koa accord de partenariat économique intérimaire io no hita nisongadina indrindra tamin'ny fanavaozana avy amin'ny fahatseranana. Fiaraha-miasa izay vita siny tamin'ny 7 sy 2 naempotra noho ny politika tsy milamina teto amin'ny firenena. Fiaraha-miasa amin'ny vondrona Europeana moa izy io ary niaina avokoa ny aba sy hetra amin'ny famodirana ireo entana eto amintsika izany dia entina anosehana ireo mpandraharaha eto an-toerana. Maro ireo vokatra voakasiky ny fampianana izay azo ny rehetra jerena ao amin'ny tranokala ny fahatseranana. Ny fanovana tena hoe manamarika angambany hoe tena hoe mety miantefa any amin'ny vahoaka dia ny resaka hoe abaissement tarifaire miaraka amin'ny Union Européenne amin'ny APEI izany hoe misy ireo entana izay tena miena betsaka ny ataoko hoe ny taux fampidirana ireo entan'ireo zany amin'ireo entana izay vokarin'ny Union Européenne miditra eto Madagasikara. Idina ny aba ny fahatseranana miatra nanomboka ny volana janoary 2022 teo. 4 miliara no vola very ao anatin'izay. Politika izay apetraka entina ampiroboroboana ny sehatry ny fandraharana eto an-toerana satria raha ny tsikaritra dia mbola malalaka ny tsena na ny eto amintsika na ny iraisam-pirenena. Tokony anana tombony lehibe ireo mpandraharaha fa raha ny hita aloha dia mbola vitsy ny fanondranana noho ny fanafarana entana. Anisan'ny mampiempotra ireo mpamatsy vola sy mpampindram-bola ihany koa ny kolikoly izay ady mafy eo amin'ny fahatseranana.